taona ny sekolim-pirenena manamboninahitra lefitry ny tafika eto Antsirabe na ny Ainsoa tonga soa tanatin'ny fandaharana fiarovam-pirenena miarabantsika rehetra any an-tokantrano andry manaraka ny televiziona malagasy ity no fandaharana fiarovam-pirenena voalohany nanaovana fanadihadiana fiara-miasa eo amin'ny tafika malagasy ny televiziona malagasy tamin'ity taona 2024 ity ny Ainsoa izay manofana sy mamolavola ireo manamboninahitra lefitra eo anivon'ny tafika malagasy ifantoka ao anatin'izay ny fanadihadiantsika ao anatin'izao fandaharana izao fa amin'ny endrika vaovao no ahitantsika ny sekolim-pirenena manamboninahitra lefitry ny tafika amin'izao fotoana izao ao anatin'izay 80 taona izay izany hoe nanomboka tamin'ny ny foronany dia tsy nitsahatra nanao ny fanavaozana ireo mpitondra rehetra ny fandimby tao anatin'izany andao ary ianao hoentinay ifantoka bebe kokoa ao anatin'izany fanavaozana izany indrindra mifanindran-dala ny mifantsindravitra fa eo ihany koa ny tena votoatin'ny fanadihadiana dia ny fiainan'ny sekoly amin'ny ankapobeny andao ary mampifandray ny rafi-pibekona eo fanatanterana ny asan'ny tafika malagasy miantefa amin'ny vahoaka amin'ny fiarovana sy fametrahana ny fandriampahalemana ny manamboninahitra lefitra izay kitro fahara ny tafika manelanelana ny manamboninahitra amin'ny aramila andaharana raha tsy misy ny manamboninahitra lefitra dia tsy totosa ny asa tanterahany tafika malagasy toy ireo tafika any amin'ny firenendehibe manana ny lanja ny manamboninahitra lefitra eto Antsirabe no misy ny sekolim-pirenena manamboninahitra lefitry ny tafika na ny Ainsoa izay manofana sy mamolavola ireo miaramila malagasy ho lasa manamboninahitra lefitra feno 80 taona tamin'ny 2 febroary teo ny sekoly ka hetsika lehibe no nankalazana izany taona ihany koa nankasitrahany jeneraly ministry ny fiarovam-pirenena ireo manamboninahitra lefitra amin'ny asa sy andraikitra sahanin'izy ireo indrindra fa nampitana hafatra manamboninahitra mijoro manamboninahitra manana fahaiza-manao miaramila manamboninahitra lefitra izay itsinjo ihany koa ny tombontsy firenena manamboninahitra lefitra izay mijanona anatin'ny fanajana ny lalàna velona manaja ny disipliny manaja ny ireo izay maniraka azy izay anatin'ny larana ihany koa ny fanatanterana zany izany no manamboninahitra lefitra eto anivon'ny tafika malagasy ary ho anareo izay mandrato fianarana ato ankehitriny dia zany modely zany ho apetraka aminareo mba ho mpitanana mpitondra mpanabe ray aman-dreny fitaratra ary modely ho an'ny miaramila izay andaharana miaraka aminareo modely ihany koa ho an'ny fiarahamonina notolorana fankasitrahana manokana ireo miaramila mendrika fa amin'ny ankapobeny taratry ny fa 80 taona ny fanavaozana tanteraka ny sekoly na eo amin'ny lafiny ireo fotodrafitrasa na ny fampianarana amin'ny ankapobeny nisy ny fitokanana ny plasy d'arme izay manana alava 400 metatra natao anatotosany sekoly ny lanonana ara-miaramila sy ny fananganan-tsaina teo koa ny
fananganana sy fanavaozana ireo fotodrafitrasa maro toy ny kianja filalaovana basket, ny bataillon opérationnel. Lieutenant Commandant Fitson, commandant des batailles des opérations et services à l'école nationale de sorciers de l'armée. En général, pour soit on initiation ni SOA. Initiation ti muzan na tsangana de ni fiara-miasa eo amin'ny GDS tsavajavona sy ny eto amin'ny SOA. Raha ny bataillon des opérations et services dia bataillon anankiray eto anivon'ny Insoa izay misy kompania eo ambany fibaikony. Ny mission moa zany dia izy no miantoka ny fampandehanan-draharaha rehetrarehetra atao amin'ny sekoly. Ny bataillon koa no manome an'ireo maramila manao encadrement sy mpampianatra eny niveau an'ny chef. Ankoatran'izay dia mandray ny service extérieur ihany koa ny eto anivon'ny bataillon des opérations service izay miara-miasa amin'ny OMC sy ny EMO vakinankaratra. Izany hoe rehefa misy zany ireo fiara-miasa eo anivon'ny OMC na ny EMO dia ny bataillon des opérations et service no miantoka an'izay asa rehetrarehetra zay izay atao any ivelany any. Na resaka crise io cyclone tamin'ny Covid ary tamin'ny fanomanana ny JMJ mata farany teo dia anisany mandray anjara feno amin'ireny ny atao bataillon OPS. Nisy fanavaozana be koa atao bataillon OPS eto satria misy ny salle CO izay vonisokafana izay hoentina anatanterahana an'ireo asa mifandraika amin'ny fantsian-drafitra eto anivon'ny tafika malagasy. Sy ireo fanatsarana anatin'ny sekoly. Takiny fanitsin-drafitry ny tafika malagasy ny fananana ireo fotodrafitrasa ny fanaraka amin'ny filana ampahomby ny asan'ireo miaramila. Ankoatra ny eta-mazoron'ireo tafika izay tompon'antoka voalohany mitantana ny sekoly niara-ny Sala tamin'ny fanomezana endrika avao ity sekolim-pireneny manamboninahitra lefitry ny tafika ety avokoa ireo tompona andraikitra isa-tsokajiny eo anivon'ny tafika malagasy. Tsy latsa-danja ny fanohana ny mpiara-mombon'antoka vahiny ny eo anivon'ny tafika frantsay miara-masakaiky amin'ny sekoly nanolotra fitaovana informatika ankoatra ny fanofanana ireo mpianatra sy mpampiofana any ivelany ihany. Fa nisandarana ny fankalazana ny fa-80 taona ny Insoa ny fiaraha-miombom-bavaka teto amin'ny chapelle militaire Antsirabe. Andray tamin'ny soratra anazy rehefa mankalaza izao fa epokotona izao izay manao hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary voninahitra Jehova efa mboka taminao dia tsy natao ho antsika tsirairay. Araka ny fomba amampanao voamaraina be ny 2 febroary andro ny manamboninahitra lefitra no niara nanamarika ny daty ny rehetra manerana ny nosy taoriany fananganan-tsaina sy ny fanolorana ny hoaty traditionnel niara-ny azakazaka naneo ny firaisankina. Zao ao anatin'ny azakazaka firaisankina indray nisy tafika malagasy izay tarihany generaly misy ny fiarovam-pirenena ny generaly lehibe ny eta-mazoron'ireo tafika sy ireo generaly tompona andraikitra ambony rehetra eo anivon'ny tafika malagasy esy
mantsika sy fomba mampanao koa izy ty anajana ny soatoavina rehefa fety nisy ray febroary toy izao. Raha fitinina fohy kosa ny tantara ny ovaova araky ny vanim-potoana ny INSOA izay niforona tao Fort du Chêne ny corps des services civiques nifindra tao Antsirabe tao amin'ny camp Michelet ny école des cadres lasa tany Fianaratsoa ny taona 1770 ary niova école nationale des sous-officiers de l'armée populaire na ny INSOAP tamin'ny taona 1770 niverina Antsirabe tamin'ny taona 1770 ary noraiketina INSOA ny anarany nanomboka tamin'ny taona 1770 kolonely Ratsara Efitra Andriamisetra avy amin'ny andiany faharoa amby roapolo no mitantana ny INSOA komandy amin'izao fotoana izao. Miaraka amintsika eto amin'izao fotoana izao nisy commande ny sekoly INSOA colonel hitantaratra ny fanavaozana amin'izao fotoana izao inona ny azontsika amin'tinana an'izay nandritra n'izay faha-20 taona izay. Nandritra ny faha-20 taonan'ny sekolim-pirenena manamboninahitra lefitry ny tafika satria 20 taona tokoa ny sekolim-pirenena manamboninahitra lefitry ny tafika amin'izao ray febroary 13 zao nandritra n'izay 20 taona ny enan'izay dia betsaka ny 20 ny mpitondra ny fandimby ary 20 manamboninahitra ny mitondra ny sekoly ny fandimby teto zay dia tsy nitsahatra ny ezaka mitondra ny fanavaozana sy ny fanatsarana ho an'ny sekoly mba hahatonga ny sekoly anaraka ny fenitra takin'ny fiovaovana na eo amin'ny lafin'ny teknôlôjika izany na eo amin'ny lafin'ny ambana maro samihafa. Ankehitriny zany dia ho anay manokana ny ezaka natao dia mifanindran-dalana fenitra tanteraka amin'ny voatondro ao anatin'ny fanitsin-drafitra ny tafika izay raha ny sekoly manokana no tenenina dia takina ny hoe modernisation de l'école sy ny modernisation de la formation dia amin'izay fanavaozana ny sekoly zay zany dia lafiny anakiroa no niompanan'ny ezaka tao aloha amin'ny mahasekoly ny sekoly ny fanatsarana ny fampianarana sy ny votoantin'ny fampianarana. Betsaka ny zavatra natao tao anatin'izany tahaka ny famoahana ny référentiel de cours, famoahana ny directive isan-karazany, fanaovana séminaire maro samihafa entina manitsy sy manatsara ny fomba fampianarana, tao ihany koa ny formation de formateur, ny préparation amin'ny relève ho an'ireo mpampianatra sy mpampiofana ato amin'ny sekoly. Ary raha ny faharoa indray ny mpanan'ny ezaka dia ny fanatsarana ny tontolo ny fampianarana sy ny tontolo ny sekoly amin'ny ankapobeny izay raha ny tamaso ndresana dia ny fanatsarana avy hatrany zany ny fotodrafitrasa. Ny fotodrafitrasa safady no antsarainy nandritra ny 3 taona lasa izay zany dia ny trano rehetra tato amin'ny sekoly ankehitriny eo amin'ny 70 isan-jaton'ny trano ato amin'ny sekoly dia navoazina tanteraka daholo. Anisan'izany ny efitrano fampianarana, ny efitrano fandriam-pianatra, ny dortoir zany ny toilette isan-karazany, ny efitrano fampianarana hoe ateo dia ho anamariana manokana ny faha-20 taonan'ny sekoly dia no avoazina ny terrain de basket. Fa talohan'izay ny ezaka hoy dia efa nitoitsy ny janona. Talohan'izay zany dia efa natsaraina ny complexe sportif ny école, manana bolodrome tsika, manana ny terrain de tennis tsika zay niarahana namboatra tamin'ny mpiara-miombonantoka ireny dia ny zava-dehibe indrindra dia ity place d'armes zay andianantsika ty ity zany dia natokana anamariana ny faha-20 taonan'ny sekoly ao teny am-piandohana fa koa mba hanomezana lanja bebe kokoa hatrany ny sekolim-pirenena manamboninahitra lefitry ny tafika sy ireo rehetra zay miofana sy miasa ary vokarina ato amin'ity sekoly ity.
Marina ihany colonel hoe raha taloha nandalo teto amin'ny soa tena mbola alaala be ny teto a na nahoana ny dingana natao inona mipaikady a atao anatin'ny fotoana fohy a zao vita tsara tare zao ity plasdary mandeha natsika ty. Marina tokoa fa fohy dia fohy ny nanomanana ny fikarakarana ny fankalazana ny fahim-polo taona ny sekoly fa noho ny zotopo sy ny finiavana ny miaramila rehetra miasa atao amin'ny sekoly fa indrindrindrindra noho ny zotopo sy ny finiavana ny ambaratonga mpibaikona rehetra izay nanohana anay na amin'ny lafiny ara-pitaovana na amin'ny lafiny tolo-kevitra sy ny tolo-tsaina dia teo ihany koa ny mpiara-minombo nantoka maro samihafa dia nafoy aza ny fotoana dia tonga amin'izao zavatra hita maso isika ankehitriny. Amin'ny ankapobeny colonel inona moa zany tena hoe andrasan'ny fanjakana indrindra fa hoe andrasan'ny vahoaka malagasy amin'le hoe manam-boninahitra lefitra zany ny anofanana ireo a ny amolavolana azy ireo a ny andraikitra raisiny eo anivon'ny tafika malagasy. Aoka tsy ho adino fa ny manam-boninahitra lefitry ny tafika no andry hijoroan'ny tafika rehetra na iza eto ambonin'ny tany. Ny manam-boninahitra lefitry ny tafika raha ataontsika amin'ny teny frantsay amba dia hoe pilier sy cheville ouvrière ny tafika rehetra. Ny manam-boninahitra lefitry ny tafika arak'izany dia takina anana ny fahaizana sy ny fahalalana, ny fahaiza-manao, ny fahaizana mitondra tena ihany koa ary ny fahaizana mipetraka amin'ny izay toerana sy laharana misy azy zay sady mila vonto ny adidy sy andraikitra miandry azy amin'ny mahandry ankinan'ny tafika azy. Ao anatin'izay fahenimpolo taona zay colonel azo fantarina ve hoe manahoana amin'ny ankapobeny inona ny fanamby na ataontsika hoe mety hoe dingana lehibe ho an'ny sekoly eo anivony tafika malagasy ao anatin'ny fantsidrafitra arato. Ny fanamby dia ny fiankarana amin'ny lenta ambonimbony kokoa na eo amin'ny tontolon'ny fampianarana, zany hoe ny votoanton'ny fampianarana, ny fandaharam-pianarana, ny mpampianatra ihany koa indrindrindrindra. Zany no anisan'ny fanamby lehibe voalohany. Fanamby lehibe faharoa dia ny fanatsarana fanohizana hatrany ny fanatsarana ny tontolon'ny sekoly mba ho tontolo mendrika mandrisika kokoa ary tontolo azahoana vokatra bebe kokoa hatrany raha ny resaka fahatsaran'ny manam-boninahitra lefitry ny tafika eo amin'ny fahaiza-manao sy ny fahalalana no resana. Ny fiainan'ny sekoly izay no iompana ny fanadiadiana. Andeo jerentsika manahoana ary zany. Mandray mpianatra mpiofana isan-taona ny INSOA ho an'ireo caporal manana CT1 na manana CM1, CTE ho an'ny BMP1, sergent chef manana CT2 ho an'ny CM2, sergent chef manana BMP1 ho an'ny stagiaire BMP2. Misy ny formation initiale sy ny formation continue. Nandritra ny tantara ny sekoly kosa no nisy ny formation élève gradé sy ny élève gradé bachelier, élève sous-officier de réserve na ny ESOR, élève sous-officier d'active na ny INSOA ary ny élève sous-officier spécial na ny ESOS. Efatra kosa ny module ampianarana n'ireo mpianatra, ny fampianarana amin'ny ankapobeny, ny fibaikoana, ny teknika ary ny taktika.
eto amin'ny foibe nisy fampianarana sy nisy fanofanana indray no misy atsika amin'izao fotoana izao manaraka hatrany fandaharana fiarovam-pirenena momba nisy insoa miaraka amiko eto ny lehibe an'izany fampianarana sy fanofanana izany colonel Jirakoto Malala tonga soa ato anatiny fandaharana ny fanontaniana voalohany avy hatrany manao ny sahoana moa zany amin'ny ankapobeny zany hoe fanofanana sy famolavolana ireo manamboninaitra lefitra eo anivon'ny tafika malagasy. Entoko araky ny efa fantatsika amin'izao fotoana izao moa Madame Griffine efa ao anatin'ny fanitsin-drafitra tanteraka ny tafika malagasy ny sekolim-pireneny manamboninahitra lefitra ny tafika ihany koa dia manaraka an'izany fanitsin-drafitra izany. Ao anatin'izay fanitsin-drafitra izay dia mitaky fanamboarana zavatra be da be ary ny eto amin'ny sekoly dia lafiny anankitelo lehibe no nasiana fanamboarana dia ny tontolon'ny fampianarana, ny votoatin'ny fampianarana ary ireo mpampianatra. Mikasika ny tontolon'ny fampianarana dia efa iarahana mahita io ny fanamboarana sy ny fanatsarana ny mitomby amin'ny ankapobeny, nasiana fanamboarana ny sekoly nasiana fanamboarana ireo efitrano fatorian'ny mpianatra, nasiana fanamboarana ny efitrano fianarana, nasiana fanamboarana ihany koa ny efitrano fialana sasatra, ny efitrano fisakafoanan'ny ireo mpiofana. Zany rehetra zany ny fanamboarana avokoa. Mikasika ny fampianarana indray kosa ny votoatin'ny fampianarana dia nasiana fanitsina ihany koa ny programan'ny fampianarana mba hifanaraka amin'ny filany tafika amin'ny ankapobeny arak'izay fanitsin-drafitra napetraky ny fitondrana ambony izay. Nisy seminaire lehibe natao teto amin'ny sekoly tamin'ny taona 2024 dia tamin'izay seminaire izay no nanatsoahana ireo hevitra maromaro nahafahana nisintona an'izay fanatsarana ny votoatin'ny fampianarana izay. Zany hoe mahasekoly eo ambany fifehezany etamazorindreo tafika azy kolonely misy ihany koa ve mety hoe torohevitra na torolalana ao anatin'izay votoatin'ny fampianarana izay avy any amin'ny etamazorindreo tafika. Izay mihitsy no antony nanaovana le seminaire ny momba mahakasika amin'ny fampianarana tamin'ny taona 2024 izay nandraisan'ireo mpiara-miombinatoka amin'ny sekoly sy ny foibe any amin'ny etamazorindreo tafika tonga teto amin'ny sekoly niara-nandinika niara-nambolavola hoe ahoana ny fomba entina anatsarana bebe kokoa ny fampianarana eto anivon'ny sekoly manoloana ny filana ankehitriny. Feno enimpolo taona nisy sekoly colonel nandritra an'izay fotoana lava be izay nanahoana ny fivoarany fampianarana amin'ny ankapobeny raha fitinina tsotsotra. Raha fitinina dia nivoatra tokoa ny fampianarana teto amin'ny sekoly satria amin'izao fotoana izao araka ny efa voalazako teo hoe ezaka tao anatin'ny fanitsin-drafitra dia nisy ny ezaka fanatsarana ny programa fampianarana no hatsaraina ny programa mba hamaly ny tena filany tafika eny an-tsehatra mba rehefa mivoaka ato amin'ny sekoly zany ireo mpiofana ireo dia afaka miantsehatra avy hatrany tsy ampisalasalana manana ny fahaiza manao manana ny fahaiza miaina dia afaka manatanteraka ny iraka ampanaovina azy. Ao anatin'izay ihany koa dia nisy ihany koa ny fanatsarana ireo fitaovam-pianarana, ny fitaovana fampianarana natsaraina toy ny nasiana ny reprographie, ny vidéo reprojecteur, nasiana ihany koa ny connexion internet ato amin'ny sekoly. Nisy ihany koa ireo karazam-boky isan-karazany izay tsy maintsy napetraka mba ho fanatsarana an'izay fampianarana izay. Nasiana ny référentiel de document, référentiel de cours, nasiana ireo boky misy ny résumé ny fampianarana ato amin'ny sekoly mba ahafahan'ireo mpianatra mifehy avy hatrany an'izay fahalalana omena azy izay. Eto amin'ny foibe nisy fampianarana sy ny fanofanana isika foibe sampandraraha zavatra hoe tena nisarika ny masoko voalohany zao teto colonel dia ity penina ngeza be izay hitantsika maso ity tena hoe azonao azavaina amiko ve inona ny tantara raiketiny izy ity
ny akoankoatr'izay izy io ve zany gel sa pointe film sa manao tsy misy tantara loatra moa izy ty fa ao anatin'ny zay fankalazana ny fahenimpolo taonany sekoly zay a dia mba anamariana am'ty toerana ty hoe eto amin'ty toerana tya eto ny foibeny fampianarana dia zay ny tena antony nametrahana an'izao penina ngezabe eto zao mba hanamarinana an'izay hoe eto ny tobiny fampianarana. Misy soratra tazantsika eto luxlisiaty a io no tarigetra ny safidinay a safidiny sekoly a ho tarigetra ny service zany a ny sampangara zay mitatana an'izay a fampianarana sy fampifana an'izay ny luxlisiaty a raha dika amin'ny teny gasy dia mba hamirapiratra nge ny fahazavanao. penina vita ensoa sa nisy tina made in ensoa sa penina vita ensoa izy toko. Maharitra 6 hatramin'ny 1 volana ny fanofanana ho an'ny formation initiale raha toka 4 hatramin'ny 10 volana ny formation continue eto amin'ny ENSOA. Amin'izao fotoana izao misa 470 ny mpiofana CM1 270 ambizato CM2 470 andeha ho jerentsika amin'izay ary ny fiainan'ireo mpianatra manomboka maraina mandra-parivo ny andro toy ny any amin'ireo toby miaramila vao mangiran-dratsy ny famomandry na ny appel de Diane ialoavany Cléron. Stagiaire CM2, Ratoul Général Filémon, matricule 11327, CMD Alpha. Présente l'appel. Présente l'appel là. Stagiaire CM2, Djamanar Narabia Sharma, matricule 13201, à l'école nationale des sous-officiers de l'armée. Présente l'appel de Diane du 27 janvier 2023. Effectif théorique 16, absent 0, présent 16, côté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ini apa di Sandra? Sandra Lisa. Ini apa di Sandra? Oh. Ny toy amin'ny fanatanjahantena azakazaka.
Avancez! Avancez! C'est le batterie! Anareo malakilaky fa zay komba anany koe. Nareo karaha manano drible reka bosy. Zay mavita. Zay misary io. Atao amin'ny alzany namana amin'ny alzany. Miasy de broche. Pousse an'izany. Il va monter là-dessus zone. Eh, 5 minutes reste toi. Hita foa io e. Tena zolo a. Isa. Zay mbola mety vakansy zany e. Tactique izy zao ha. Tactique sala. Ah, ça dire ka e. OK. Miompana amin'ny fianarana kosa ny andavanandrom-piainan'ireo mpiofana, misy ny courant salle, maraina sy hariva. Vous pouvez parler con le baji. Ino zarety trominer zany akta anankiray zany mifototra amin'ny alalan'ny teknika sy ny fizika ary morale. Amin'ny alalantsika ny miaramila ireo instructeur afin efa ny trominer fototra amin'io piana fototra apta. Eo koa ny fampianarana ivelany toy ny instruction sur les tirs au combat na ny ESTC. Miaraka amiko ato. Esorina ny sûreté. Miala sûreté. Ao. Etireko tsy balady io basiko na makary fa mahitsy any. Io zany nataoko zao dia voatazo. Ao. Tazomiko eto izy. Alefa, dia ataoko atao. Midina miala ny deux genoux. Ao. Alevako ny tanako. Tanaka avy, amonjy ny tany. Midina queue droite. Ao, tazomiko fy. Asabakako ny tongotra, jereo ty. Ao. Dia rehefa malaky amin'izay izy. Eo ihany aloha. Ny fomba fiverina. Tiatsika. Ny baso tsy mibalady. Iny apoy amin'ny tanana gauche. Alefa, tanana gauche. Dia miverina deux genoux à terre. Un genou à terre. Miakatra. Verina tonga debout. Ao. Dia rehefa atao rapide izy. Io. Ny C4 corps à corps. Placage au sol. C'est vous. Chute à l'air. C'est vous.
Ny fampianarana fampiasana basy. Le STC dia instruction sur le tir. Position de tir à la saison, position. En avant. Contact, Organização Megamila ao anatomia a começar na anatomy. Position. Ciao. 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 Araka ny ma tafiditra ao anatin'ny organika na ny chaîne organique ny sekoly dia aty indrindra no anofanana ireo miaramila izay antrehitra eny Ankanja ary koa anamafisana ny traikefan'ny zareo na zany amin'ny lafin'ny teknika na zany amin'ny lafin'ny fahaiza-manao na zany amin'ny lafin'ny taktika ka izany indrindra no nahatonga ny sekoly tao anatin'izao fanavaozana drafitra misy eo amin'ny tafika malagasy zao nanatsara ny fomba fampianarana teto amin'ny sekoly dia ny nampidirina ny ISTC na ny instruction sur le tir au combat sy ny C4 na ny combat du corps à corps adapté au combat de haute intensité. Ny ISTC na ny instruction sur le tir au combat dia natokana hiatrihan'ny miaramila ny ady izay sedrainy eny amin'ny kianja mifanehitra amin'ny dalo izy dia mampiasa ny fitaovam-piadiana ny fikikakana izany fitaovam-piadiana izany indrindra no nahatonga antsika nanatsara ny na zany ny fitondrana basy na zany ny fomba fitifirana na zany koa ny fomba fikarakarana ny basy izay indrindra no tena ilain'ny miaramila eny Ankanja. Samy manamafy ny fahaiza-manao ny ireo miaramila avokoa ireo rehetra ireo. Aoriny fampiofanana misy ny rapport de midi. Compagnie Alpha de la promotion. Équipe théorique 68, absent 0, présent 68, disponible 0, supérant 68. Miaina toy ny olona rehetra ny mpiofana eto amin'ny NSOA saingy amin'ny maha-miaramila azy ireo volavolaina hatrany amin'ny fanarahana fitsipika sy ny lamina ka iarahana avokoa ny asa sy izay zavatra atao rehetra toy ity sakafo atoandro ity.
ny andriamanitra be famonjam-po misaotra zay fa nomenao zao sakafo zao mba hitondra iry sy tanjaka ho anay ary amin'ny tanay miadidy izay apetsakinao aminay amin'ny fanompoana ny tanjazanay. Misaotranao koa zahay satria ianao nanome zao tombonano zao ka afahanay midera tsy ankalazany anaranao. Engany mba hitondra iry sy tanjaka anay zao sakafo zao. Amen. Amen. Azo sakafo zalahy. Tsy misaraka amin'ny fiainana miaramila ihany koa ny fanaovana parcours de combattant na ny PCB indray mandeha isam-bolana. Avy nanaraka parcours de combattant indray isika teo na ny PCB zay tafiditra ao anatiny fampianarana sy fanofanana ho an'ireo mpianatra eto anivony SOA miaraka amintsika eto lay vao avy namita teo ny stagiaire CMD Tsaralaza. Manahoana i Tsaralaza amin'ny ankapobeny aloha zany hoe fiofanana eto anivony SOA zany. Ny fiofanana eto anivony sekoly manamboninahitra lefitra dia hita tokoa fa tena tsara satria nahitana zavatra mbola tsy hita raha tany amin'ny tobony isanay sy ny fiofanana rehetra izay efa nandalovana dia hita fa tsara tokoa ny aty amin'ny SOA. Eo ihany koa ireo zavatra efa vita fa mbola averina mafisina aty, izany hoe mafisina bebe kokoa. Teo ny ara-batana, teo ny ara-tsaina, teo ihany koa ny ara-panahy. Ny ainana tamin'ilay izy moa zany dia hita fa tena mafy tokoa, mafy ary izay fa mafisana izay mino aho fa ampy anatanteranay ny hiraka mpanaovina anay. Henoko mihitsy tena hoe mbola mafy le izy raha ny fomba firesaka ao zany fa amin'ny ankapobeny nanahoana ihany koa zany hoe ianao tafika an-dranomasina zao tonga niofana aty, inona ny tena tombontsoa azonao nandritra izay fiofanana zay? Matafika an-dranomasina anahy zay dia tena hitako hoe nafinaritra ary nahitako zavatra be dia be izay tena mbola tsy hita tokoa raha tsy taty amin'ny sekoly manamboninahitra lefitra. Ampy menonay izay zavatra mbola tsy ampy teo aminay koa zany zavatra zany. Ny mpampiofana ihany koa dia tena hita fa nanome ny traikefan'ny rehetrarehetra nandritra an'izay fiofanana izay. Raha ny tapany hariva indray no jerena ankoatra ny fianarana toy ny isan'andro misy ny etude amin'ny fitora hatramin'ny 7 ora alina. Lara manatrika 5 tekiza faran'izay Aitsano aoka jery de poitia parcours de passe resta aoka
Efatra ambin'ny folo. Dimy ambin'ny folo. Enina ambin'ny folo. Fito ambin'ny folo. Fito ambin'ny folo. Valo ambin'ny roapolo. Valo ambin'ny roapolo. Valo ambin'ny roapolo. Efatra ambin'ny roapolo. eo dia afaka misafidy izay anarany amin'ny taranja mbola mahaosaosa azy ny mpianatra na koa misy ny famerenana iombonana satria dia tanjo ny sekoly hatrany ny amoaka manamboninahitra lefitra matianina 30 minitra alohan'ny appel amin'ny valora sasany alina kosa ny clairon préparation appel Jatoka isaky ny amin'ny 7 ora alina ny appel de retraite. Stagiaire SMD Alpha, appelle là! Première simple, appelle là! Premier simple, elle sera. Zéro! Stagiaire SMD, vient de nommer M. Jean, matricule 04511 à l'École nationale des sous-officiers de l'armée. Rendre présente l'appel de retraite du 27 janvier 2023. Effectif théorique 18, absent 0, dans la salle 18. Comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toizana fahativa sambra manaraka moa tsy tia hita ntsony amin'itony manera tsisy sera ao. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Raha fisy maraina fa amin'ny efatra antony le tosy rehetrarehetra le tosy secteur ao aoka Sambre Zara. Zara! Oka! Restez au pédéli. Tsy maintsy maty ny jiro amin'ny 7 ora sy sasany alina.
aorin'io mazana dia misy ny contrôle d'appel raha momba ny activité de nuit indray no jerentsika efa fanao ihany koa ny ditongotra. Sergent Bernardin, matricule 09 909 à l'école nationale des l'armée, chef de groupe 5 mains. Détective théorique 130, absent 0, présent 130, 5 mains, prêt pour la marche. Lieutenant. Aramanus, say, right, go, right, go. Right, go. Anatin'ny marche de nuit isika amin'izao fotoana izao manaraka hatrany fanadiadiana momba ny chainsaw marche de nuit izay fanaon'izy ireo indray mandeha isam-bolana rehefa zoma alina no anatanterahana an'izany izay tafiditra indrindra ihany koa ao anatin'ny fanofanana sy fampianarana ireo manamboninahitra lefitra. Arriva dentro do antigo mandeiro. Treinamento. Toy ireo fiofanana rehetra tsy mandeha ho azy ary tsy mora ny famolavolana ireo manamboninahitra lefitra saingina zany na tsy zany raha ny tantaratra teto anivon'ny sekoly dia vonona ireo mpianatra aorian'ny fianarany afaka miantsetra vitrany mamita ny iraka ampanaovina azy ho an'ny fandriampahalemana tanterahany tafika malagasy. Fahalalana tanindrazana izay no targetra ny sekoly pireneny manamboninahitra lefitry ny tafika izay narahantsika ny fanadiadiana mahakasika ny fiainan'ny sekoly amin'ny ankapobeny nandritra n'izany hoe lalana ny lalovan'izy ireo indrindra fa ny tena fizotra ny fiofanana ho an'ireo manamboninahitra lefitra eo anivon'ny tafika malagasy raha toka tsangam-batiny fa 80 taona kosa ny fananganana ny place d'armes toerana vaovao lehibe eo anivon'ny Ensoa ary ireo fotodrafitrasa maro
entina nanavaoana zany hoe sekolim-pireneny manamboninahitra lefitry ny tafika izany ao anatiny fanitsin-drafitra ny manamboninahitra lefitry ny tafika malagasy zay andry iankina ny tafika ao anatiny famotanan'ireo iraka samihafa eo anivon'ny tafika malagasy ao anatiny fiarovana sy ny fametrahana amin'ny fandriampahalemana eto Madagasikara. Manaraka indray isika iresaka loha hevitra hafa veloma tompoko.